Faly miarabantsika tsirairay avindray atratra ity alakamisy maraina fa enina amby roapolo volana desambra ity manona fahasoavan'ny tompo aminao ary mirary hatrany mba ampitahina ary andeha amin'ny fahenjeny mandrakariva isika aloha inderatsika ny mofonenan'io dia vavaka isika Andriamanitra tsara ny disin-danitra torotsaianao ny teran'ny laza ny anta sy ny voninahitra misaotra anao izay fa mbola nomenao izao maraina izao indray ahafahana mandray ny teninao irina indrindra tompo ny mba andehananay amin'ny fitiavana ampianaro izahay ty fahamarinana ary ihany koa andeha ampahenjena amin'ny zavatra rehetra izay anirahanao anay aminaran'i Jesosy amen. Lohatenin'ny mofonenantsika androany dia manao tao fahoana indray ny mpianakavy alaina amin'ny Jeremia 1:30-1:10 sy ny 7:10 manao hoe sao nolazain'i Jehova atsaharo ny fitomaninao sy ny fanjatsahanao ranomaso fa isy valony tokoa ny ataonao ho Jehova ary ody avy any amin'ny tany fahavalo ireny ary misy fanantenana ho anao any am-parany ho Jehova fa ny zaza dia heverina ho any amin'ny taniny indray. Amen. Avy amin'ny rahona sy ny voninahitra lehibe Kristy anjely mamirapiratra maro be no hanotrona azy ho avy anangana ny maty izy hanovan'ny masina velona avy amin'ny voninahitra ka ho amin'ny voninahitra ho avy izy hanome voninahitra an'izay tia azy sy mitandrina ny dediny ary ho avy izy handray azy ho any aminy tsy manadino azy izy na manadino ny teny fikasany izy indray ny fampitohizana ny roy mpianakaviana ny andron'i Jehova no aneho ny fankasitrahana tokony ataon'izao tontolo izao amin'ireo renim-pianakaviana matahotra an'Andriamanitra. Rehefa hipetraka ny mpitsara ary ho velarina ny boky dia maro no hanala ny satroboninahiny eo imason'izao rehetra izao ary hanondro ny reniny sady ilaza hoe ny reniko ny nahatoy izao aho noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Notahiana ny fanabeazana sy ny vavaka nataony ka nazahoky ny fiainana mandrakizay. Tsy hailazaina ny hafalian'ireo ray aman-dreny raha mijery ny zanany tolorana satroboninahitra sy akanjo lava ary lokanga. Tapitra ny androm-panantenana sy andron'ny tahotra. Mety tsy azo nantenaina no fahitana an'ireo voana fafy tamin-dranomaso sy tamin-bavaka kanefa tamin'ny mpafaliana no ny farany no nojinjana ny vokany voavoatra ny zanany. Indray fanavotana mahagaga efa natao ambetin-jesaka hatry ny ela tena nantenaina no banjinina mialoha tamin'ny kafanampo ary tena dondina nefa tsy mbola nazava tamin'ny fomba feno mihitsy. Sakaiza niara-dia isan'andro sy nifankafatotra tamin'ny Kristy ho an'ireo mpanaraka azy mahatoky efa niaina tamin'ny firaisana ety sy mitohy tamin'Andriamanitra izy ireo efa niposaka tamin'ny voninahitry ny Tompo efa nitaratra teo aminy ny fahazavan'ny fahalalana amin'ny voninahitry'Andriamanitra eo amin'ny tavan'i Jesosy Kristy. Izao dia miravoravo eo amin'ny tara-pahazavana feno famirapiratana ny amin'ny fahalehibiazan'ny lanitra izy. Voahomana ho amin'ny firaisan'ny mpon'ny lanitra izy satria efa nanana ny lanitra tao am-pony. Tompo malala angataka aminao izahay ny mba ahatonga an'izany fotoana izany tokoa eo amin'ny fiainanay. Ianao anie Tompo hanoritsoritra ny lalako mbanay ka mba ahatra tsara anay an'izany fenitra dia ny ahafahanay miray aminao amin'ny fahafenony, hanana fifandraisana aminao amin'ny fahafenony, hanana fitiavana manomboka izao, hanana fitiavana mpiara-belona aminay. Koa mangataka aminao izay iray eo dia ny amezanao anay fahenjena ka na amin'ny fiteny na amin'ny fanao eny fa ny amin'ny fitoriana ny filazany tsara aza dia andeha ampahenjena tanteraka izay, tsy andeha amin'ny herin'ny fisainana fa andeha ampahenjena sy amin'ny fanahinao masina irery ihany. Anaran'i Jesosy. Amen. Izay miaro ny farasi
Alleluia.